Ratsaivina dia fampanantenana napetraka ny filoham-pirenena ihany koa tao anatin'ny kabary tamin'ny andron'ny omaly ny fampidirana mpiasa-panjakana mpampianatra frama hatrany amin'ny ray alina isa amin'ny ity taona 2022 ity mitondra fanampanazavana makasika izay moa ary zareo avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tafiditra amin'ny teti-bola-panjakana ampiasaina amin'ny ity taona 2022 ity ny fampidirana ho mpiasa-panjakana ny mpampianatra frama ray alina. Io no fanamariana nentin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary raha nanontaniana mikasika ny fanambaran'ny filoham-pirenena ny fampidirana ho mpiasa-panjakana mpampianatra frama andiany faharoa. Ny fampidirana mpampianatra 10 000 zany dia tsy maintsy arahana amin'ny ministère des finances, ministère de la fonction publique sy ministère de l'enseignement éducation nationale ka dia mintsy manantena fa dia efa fahalalama izay satria tafiditra tao anatin'ny teti-bola 2022 ny fampidirana mpampianatra 10 000. Ny amin'ny taona ity zany dia ny sivilisatsatan'ny mpampianatra amin'izao taona izao rehefa tafiditra ny dinana voalohany teo dia subventionné daholo zany mpampianatra frama rehetra dia miditra amin'ny 10 000 faharoa ity amin'ny taona ity dia mino fa dia ny mpampianatra no mahazo le atao hoe subvention. Efa mandeha ihany koa le caisse école sy subventions école miaraka amin'ny bailleur de fonds ny caisse école vola fanjakana manokana dia miamaivana hatrany zany ny vola alohan'ny mpampianatra kanefa na izany zany ny frama zany dia organisation propre zany hoe fikambanana mitokana ny mpampianatra dia miankina amin'ny zareo izy io satria anisan'ny zavatra ataon'ny frama comme zao fotoana izao ny fanangarana ny sekoly communautaire na ilay sekoly izay mila tsangana noho ny fiakaran'ny ankizy afaka fanadinana avy amin'ny 6e miakatra mankany amin'ny CEG. Mikasika ny fananganana fodrafitrasa fampianarana indray dia nilaza ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa efitrano fianarana eo amin'ny 500 no heverina fa hatsangana amin'ny taona 2022 ity.